fikasiana fitaovana no kasian'ny marary ary ny vehivavy bevoka mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava manavy manaitana ny ozatra sy ny lamosina misy atody tariny marary andoha ary reraka inona kosa ary dinika fametrahana paika ary asaiko ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao ny vaovao manodidina ny tontolo iainana nondeha nokafatsika ny vaovao amin'izao atoandro izao ho an'ny Menabe any isika manodidina ny 10 hektara ny alamay atao anatin'ny faritra Menabe Antomena raha natambatra atao anatin'ny taona maromaro manoloana io indrindra dia nidina tena antoerana ny aona sy ny fampidinika tamin'ireo tompona ndraikitra any antoerana sy ireo vahoaka eny fotony ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy mba hifanometanana amin'ny fanarenana izany faritra Menabe Antomena izany. Isabelle Jouda Celestine, Bonaïda Rachidi, Ivan Maria. dinika fametrahana paika 10 maharitra amin'ireo distrika 10 mandravitra ny faritra Menabe miaraka amin'ireo ray aman-dreny lonaky ary tompona ndraikitra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ireo ponina eny ifotony ary fametrahana amin'ny toerana sy fanarenana ny kolotsaina izay misy ifandraisany eo amin'ny resaka tontolo iainana fifanakaloza-kevitra ampandrosoana maharitra ny faritra Menabe manamarika ny fitsidiana ara-panjakana izay ataony ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Andriatsihala Nolava Luc Aristide ireo izay hotron'ireo mpiara-miasa aminy ary ahitana mpiara miombonantoka amin'ny ministera tsy fantatra i Madagasikara raha tsy teo i Menabe raha eo amin'ny harena misy amin'ny ara-tantara koa andao ifanometanana hanarina ny tontolo iainana isany faritra manana tantarany manana ny asiny Menabe ministera manana ny asiny ministera tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy satria io no ministera ataontsika transversal taloha lafa mandeha belo sy mitsiriby miarabaka amin'ny croisement belo tsara mahita masoandrotsika da tsara belo anaka avao dia natsika anatin'ny loto lala eo zao tsika miala croisement belo masoandro jusqu'à belo tanatin'ny 10 tao 500 000 hectares may Menabe Antomena mbo tsy nisy tany tantara Madagasikara tanatin'ny 10 tao 500 000 hectares may vokany ritry na midavara vokany simba ny tanimbary sasany tototra ka mieritreritsika fa président raiky avao mpandrosoantsika fa mila manontany tena atsika ino vitatsika tao firenena aloha nantenentsika hoe inona tao firenena amiko hamafisina ato anatin'ny faritra Menabe indrindra fa eto Madagasikara ny tanjo ny fitondrana fanavaozana dia ny fanajana fihavanana ary fiarahamientana Fa manodidina ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra dia ny sehatry ny fambolena tantsaha maro any amin'ny faritra Sofiane efa nisitraka ny tohana ara-pitaovana sy ny fampiofanana momba ny famokarana ny arahana tamin'ny tetika Sary Plus izay eo ambany ny fiahin'ny ministera ny fambolena avatsy ny banky iraisam-pirenena vola mba hampiakarana trano ny tany famokarana any amin'ny faritra Sofia dia misy ary atomboka avy hatrany ny fanaovana ireo barazy andrana ny tanimbary any antoerana Everaldo Erniaina. Ny ampiakarana ny tampamokarana no isan'ny masoa ny tetika Sary Plus izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena ho an'ny faritra Sofia dia efa maro ny misitraka ny tohana ary ihany koa ireo mbola azo fanohanana nidina ifotony nijery ny etahitan'ireo vahoaka sy nanaramaso ny fampiasana ireo tohana ny avy amin'ity tetika asa ity niaraka tamin'ireo mpamatsy vola dia ny banky iraisam-pirenena sy ny AFD ary ny avy amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ireo teknisianina maro
Isan'ny tsy diana tamin'izany ny teto amin'ny komina ambanivohitra Anahirany distrika ny Antsoy izay manana barrage hanondrahana tanimbary ary tao ihany koa ny distrika ny Mampikony izay maro mifansitraka fampitaovana. Ny fanomezana ireo semence zezika sy ny fitaovam-pamokarana tahaka ny sarcleuse sy ny pulvérisateur zany no natao ary indrindra koa ito amin'ny fitoerana tsy mahita an'ireto panneau solaire reto dia makasika indrindra ny fandrahana ireo voly akoatra ny vary. Ny zavatra tsapa nandritra n'izay ataontsika fitsidiana na sy tompontsoa ny olona na tsapa ny olona fa tena ilaina ny zavatra natao tao anatin'ity tetikasa ity. Eo ihany koa ny fiarovana ireo sandrika manodidina ireo périmètre irrigueur tena teny frantsay izay na fambolekazo. Rehefa natao ny fitsidiana natao ny fampiresahana tamin'ireo pazy tompontsoa dia resy lahatra ny olona fa tena ilaina le izy ka izay indrindra no anizako an'izy hoe ho avy ny fotoana satria izay moa zany netahitan'ny olona ty dia hoe rovina natao ny barrage rovina natao ny canal irrigation efa eo am-panantanterahana fikarakarana ny tetikasa miaraka amin'ny mpamatsy vola banque mondiale na FDA ka dia irariana amin'ity taonty izay azo enjena dia enjena. Mamaly ny politika mpampandrosoana apetraky ny faritra Sofia ity tetikasa ity izay hitondra amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo. Ho atao amin'izay araka ny tokony izy ny fanatanterahana ilay projet dia izay no nahavelombolo anay atao amin'ny faritra ary manantena zahay zany fa tena ho vita tokotrana dia izay voalaza ireo projet izay hanao barrage sy ny sisa izany fanaovana barrage zany dia ao anatin'ny politika ny famparosoana ny faritra satria mampitombo ny velarantany azo volena mampitombo ihany koa ny fotoana azo volena. Velom-pisaorana araka izany ireo tantsaha izay efa nisitraka ny fampitaovana sy fampiofanana avy amin'ny ity tetikasa plus ity ka mbola mirary ny tohizan'izany hitrany. Ambany tany fambolena legioma sy ny fahaiza-manao amin'ny famokarana masomboly any amin'ny faritra Iorombe ka mampiena ny vokatra ho an'ireo tantsaha. Manoloana izany dia omeny ny fikambanana soa ny mivoatsy miaraka amin'ny fitalevam-paritra ny fambolena fiofanana ireo tantsaha mpampita any an-toerana Saolina Estelle Rolanda. Tantsaha mpampita na paysan relais avy amin'ny komina 70 atao amin'ny faritra Iorombe no nahazo fiofanana fambolena legioma mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fikarakarana masomboly ary fiompiana akoho izay nokarakarainy ny fikambanana soan'ny mivoatsy. Naharitra 3 andro izany. Tanjona dia hahatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Hitany ety amin'ny faritra Iorombe mbola ambany tahany mpamokatra legioma zany ety Iorombe dia nizahana ireo feno fahalalana ireo famokarana legioma. Eo ihany koa ny famokarana masomboly. Hitantsika fa famokarana masomboly ety amin'ny faritra tena mbola iva dia zany ny raha natao amin'ny tompona andraikitra avy eo amin'ny derailleur ny fampiofanana an'ireo tantsaha-mpampita ireo. Ny tanjona ao anatin'ilay izy dia ireo tantsaha-mpampita izay nahazo any fahalalana dia zahana fa hapita ihany koa amin'ireo vondrony tantsaha any fotony mba ahafahany miparitaka ilay teknika famokarana ety amintsika amin'ny faritra Iorombe. Manantena zahay fa feno ireo fahalalana ireo dia hisy vokatra izay azo sapaitanana atoato satria tsika dia miezaka hatrany mamaly an'ilay hoe fahavitantena ara-tsakafo. Mahaolana ny fitalevam-paritry ny fambolena anty an-toerana izao hetsika ataon'ny soan'ny mivoatsy izao no sady manampy ny fanjakana ihany koa amin'ny fitsinjovana ireo tantsaha. Afa-po tamin'ny fiofanana azony ireto mpiofana ireto ary vonona ny zara izany amin'ny namany. Mamaly ny hetahetanay ny fiofanana ihany koa moa dia androany mbola andiany voalohany dia mino sy matoky zahay fa ampivoatra sy apiroborobo ny famokarana ataon'ny vifaritra Iorombe ny fiofanana izany vatokana. Santatra zao hetsika nataon'ny soan'ny mivoatsy izao fa mbola hotohizana ny fanomezana fiofanana mba hahamatianina ireto tantsaha ireto. Lafiny Jona sy ny toe-karena manga voavany olandreo mpanjono amin'ny distrika ny Marvoa eo amin'ny tsy fampin'ny fitaovana. Mpanjono 200 misehatra amin'ny Jona Andranomamy no notolorana fampitaovana mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Farasoa Andriambelonoro OL Ramarson.
miasa sy mihaino vahoaka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filohan'ny fanavaozana ny fiadidinany Repoblikan'i Madagasikara. Efa tonga ty an-toerana ny valy ny fangatahana nataon'ireo mpisehatra amin'ny asa fanjonoana Andramamy aty amin'ny distrikan'i Marivoay. Mpisehatra amin'ny asa fanjonoana misy hatramin'ny 400 no nandray izany teto amin'ny Trambokin'Olombony. Nanotra izany ho azy ireo teto kosa ny lehibe ny sambatra Rantsono sy ny Toekarena Manga. Manangataka zany ireo mpisehatra hoe mba mila fitaovana koa ohatra tahaka ny any amin'ny distrika ka any toerakafa ka namaly zany ny fitondram-panjakana ny ministerin'ny Jony sy ny Toekarena Manga indrindra fa aty amin'ny direction Boeny zay tarihan'ny talepatrin'ny Jono monsieur Berija misy ny fitaovana zay atolotra ho an'ireo mpanjono ataoko angamba hoe santatra mbavarana ity misy ny gilet de sauvetage misy ny kit zay kit complet zay hoentina amin'ny resaka asa fanjonoana ka eto zany ny tenanay dia mankasitraka ny fitondrana foibe zay fitaovana zay ary mbola manantena ny hazahoany hafa zay mbola tsy nahazo tato anatin'ny distrikany Marivoay. Manan-karena Azandramamy ny distrikan'i Marivoay mamaly ny filana izy ireo avy hatrany amin'ny fanatanterahany asany ny fahatongavany ireto fitaovana ireto. Misaotra ny mitondra fanjakana ny fanomezana fitaovana amin'izay mpanjono indrindra no teleparitra ny Jony sy ny mitondra fanjakana maefa ao ambony ao dia faly izay nanolorana reto fitaovana maro samihafa reto afasitraka n'ireo mitondra maefa. Amin'izao zany tohitranay manjary ihany le fanohanandreo anay ary misy tombony ho anay zao zavatra namindreo anay zao. Veri-pisorana zany tenanay satria manana-piazy ary manana-pitsinjona dia ty ambanin'ny ravikazo fa dia misaotra betsaka fa maromaro koa tahaka izao. Ny tompon'andraikitra dia anisan'ny sarotiny amin'ny fikojakojana ny fampitaovana ireto ary tsy sasatra tamin'ny fanentanana ho amin'ny fampidirana azy ireo ao anatiny ara-dalàna. Tsy ivona fa anisany ireo nanao ady sisika tamin'ny fahatongavana izao ny solombavam-boaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrikany Marivoay Andry Marindry. Ivadika lafim-baovao hafa isika ho malivalome dia andro maneran-tany ho an'ny Croix Rouge sy ny Croissant Rouge hetsika sosialy maro no entina hanamariana io andro io dia rahantsika miaraka miako ny fankalazana tany amin'ny faritra. Ankoatra ny toetra mitandrina ny mahaolona lavitra ny fanavaka vambolgoditra ary ny filatsana asitrapo hanompo ny mpiarabelona dia mandray anjara feno amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny Croix Rouge malagasy. Voaporofo izany tamin'ny alalan'ny fambolekazo natao teto amin'ny Port-Réal Dolagnaro nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge sy ny Croissant Rouge malagasy eto an-toerana. Hetsika maro moa no nentina nanamarina izany fankalazana izany ny alohavana fanomezan-drano maimaimpona teny amin'ny hôpitaly CHRR Ambonato. Manentana ny tanora ny Croix Rouge malagasy mba hanatevin-daharana azy ireo ho amin'ny filasana any sitrapo. Mirahina ho an'ny olombelona io no lohahevitry ny fankalazana tamin'ity taona 2024 ity. Ny lohahevitra nentina nankalazana ny fahavalon'ny volana May tamin'ity taona ity dia ny hoe firaisan-kina ho an'ny mahaolona. Filaharam-be namakivaky ny tanàna no nisantarana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny Croix Rouge. Hetsika maro no entina nanamariana izany toy ny fanomezana raha maimaimpona ho an'ny olona misy 520 teny amin'ny hôpitaly na Mahora CHRR. Ny fanaovana vaksiny Mpox ho an'ireo mpisehatra amin'ny Croix Rouge ka ny filohan'ny Croix Rouge malagasy ato amin'ny faritra Menabe no nisantatra izany nandritra ny fankalazana. Ny tapany hariva kosa nisy ny lalao ara-panatanjahantena toy ny beach soccer sy ny baolina kitra izay hiandahy miambavy ny mpisehatra hanao ny lalao. Na tonga solotena avokoa ireo distrika 10 mandrafitra ny faritra Menabe. Marina moa fa atao amin'ny tranon'ny Croix Rouge vaovao no ivitoerana nanaovana ny kabary fandimbiasana ary sambany amin'izao fankalazana izao no nampiasana ity trano ity. Tsy diso anjara tamin'ny fanamarina ny Valme zay andro maneran-tany ho an'ny vokovokomena na ny Croix Rouge ny tatea-parafaravolo fanomezana fanampiana toy ny sakafo sy lamba firakitra no hetsika nataon'izy ireo izay nitetezana trano ho an'ireo olona marefo. Vokovokomena miaro aina tao anatin'izao hetsika izao no nifanojo tamin'ny zazalahy iray
torana tsy natsiaro tena ary sendra tsy teo ny ray aman-dreniny nandray ny andraikiny amin'ny mampanoasa soa avy hatrany ny vokovokomena taty an-toerana izay nitondra ny tsy salama teny amin'ny tobim-pahasalamana. Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vokovokomena na ny Croix Rouge ny pilasaka ny sitrapo atao amin'ny distrika ny Nosivariky ka fanadiovana ny tokotany ny hôpitaly eto Nosivariky amin'ny nanamariana izany ny andro ny zoma valome mankasitraka ny esika atao ny fikambanana Croix Rouge ny ben'ny tanàna ny Nosivariky raha ny fantatra hatreto dia ny distrika ny Nosivariky no andray ny fihaonam-be ny Croix Rouge atao amin'ny faritra Vatovavy amin'ny taona 7 ka vonina izy ireo andray izany. Nisantarana tamin'ny fanadiovana manodidina ny tobim-pahasalamana bifandina avaratra ny fanamarihana andro ny valomay izay andro iraisam-pirenena ho an'ny Croix Rouge tato amin'ny distrika ny bifandina avaratra ary nitoizana tamin'ny lanona-panokafana no tarihiny filoha levitry nasionaly Ramatoa Razafinarivo Jeanna Patricia no sady nilaza ny mazava-dehibe ny andro ny valomay. Mifantoka sy mijery akaiky ny maholina no antopisiany Croix Rouge hoy ny filoha levitry nasionaly marina fa eto befandina avaratra no agnitantarahana famanana régionaly da 13 May ho avy izao izay iresan'ireo district 7 atao amin'ny faritra Sofia. Lafim-baovao manodidina ny fahasalamana no anoizantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao maro ankehitriny ireo tratry ny accident vasculaire cérébral na ny AVC anisan'ny mahatonga ny AVC ny fomba fisakafoanana andavanandro toy ny fihinanana menaka avy amin'ny biby eo ihany koa ny fifohana sigara sy ny fananana toe-batana mitahiry menaka. Misy amin'ireo tratry ny AVC no ilana fitsaboana any ivelany toy ny any Maurice izay efa mandray izany ka mety ho tonga hatramin'ny fanoloana lalandra mihitsy ny fandidina. Nandriana Razafindra maro Jaona Dimolsalama no nanao izay fanadidina izay. Ny aretin'ny fosin'ny lalandra no maro andayanan'ny marary eto Madagasikara mitsabo tena ao Maurice. Aretina miseho amin'ny alalan'ny fahatapana na fahatsetseman'ny lalandra. Fametrahana stent, chirurgie cardiaque ny tena betsaka, misy ny chirurgie digestive ihany koa dia ny resaka greffe rénale moa zany tsy vita eto amintsika le izy. Mety ho tonga hatramin'ny greffe na lalandra ny aretina AVC. Rehefa tsetsina io lalandra io dia miena zany ny oxygène tonga any amin'ilay cellule cardiaque. Raha tsetsina tanteraka io dia tonga hatrany amin'ny fahafatesan'ilay cellule mihitsy tonga amin'ilay infarctus izy amin'izay. Le ataonay zany mamerina n'io circulation io mety hoe dilatena hitarina zany le artère le lalandra. Mety ihany koa mametraka stent zay karazana ressort kely izy io hidilatentsika n'le artère. Mihoatra ny 3 stent kosa nefany dia miditra amin'le hoe pontage izay zany efa greffe na lalandra mihitsy. Mahatratra amin'ny €20 ny fitsaboanan'ny aretin'ny fosin'ny lalandra ao Maurice. Mbola mihoatra izay raha misy fahasarotany. Pour les gens qui viennent normalement pour se faire traiter d'opération, genou, et l'épaule, la hanche, le cœur, tout dépend de la gravité du problème. Ça arrive environ 7 000 à 8 000 euros minimum. Et s'il y a des complications, ça bouge un peu plus que ça. Raha tsy manana fiantohana ara-pahasalamana matanjaka ny marary, fantatra araka ny fanadihadiana fa misy ireo ivo-toeram-pampindram-bola ahazoan'ny mitsabo tena ao amin'ny Nosy Maurice. Mandritra ny 10 andro no anatanterahana ny fizam-pahasalamana sy fandidina maimaim-poana ao amin'ny hôpitaly be Anantsoy iara-iasa amin'ny mpitsabo vahiny mikambana ao amin'ny AIMA na ny aide internationale médicale d'Arras ny hôpitaly be amin'ny asa fandidina rehetra ho atao Ratsara Pierrette Romualda Rasolomandimby no mitatitra ny vaovao. Ho fanatsarana ny politika ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia nisy ny hetsika fiaraha-miasa matotra eo amin'ny mpitsabo vahiny avy any médicale d'Arras sy ireo mpitsabo ao amin'ny hôpitaly CHR Antsy. Tonga aty an-toerana izy ireo hanao ny fandidiana karazana aretina maro izay tokony hisitrahan'ny vahoaka atao maimaim-poana. Fa betsaka ireo olona tonga izay hanao fizaham-pahasalamana aloha zareo zao fa anjaran'ireo dokotera mpitsabo no mijery hoe tena mila fandidiana ve sa tsy isan'andro misy mpandidy ho tonga aty amintsika dia tsara zany tsika raha mba miomana amin'izay zavatra izay indrindrandrindra ilay fisoratana anarana aloha na izany na tsy izany miezaka foana aloha izay ny avoray azy rehetrarehetra tonga eto. Aretina ny taolana ohatra hoe taolana tapaka na misy malformation na fahasamponana moa izy tsika dia ny mivady tongotra reny
aretina ny anatin'ny kibo ny indrindrandrindra ny amitaovam-panananana ihany koa raha ho an'ny vehivavy ny kista ny fibrome ho an'ny lehilahy ny hernie ny dressel sy ny sisa reny ho an'ny aretina ny amin'ny loha zay tena mila fandidiana indrindrandrindra ohatra hoe ny goatra ny kambotenda sy ny kambonona raha atao fehezina fohifohy dia aretina mila fandidiana ny tena hojerevandrareo anamaivana kokoa la isika vahoaka malagasy tsy andany vola be amin'ny resaka fandidiana. Marina fa andian'ny fahatelo amin'ny fandalovan'izy ireo izao hetsika fitsaboana izao. Raha tsy ahivina fa efa 12 taona no nisiny fiara-miasa teo amin'ireo mpitsabo vahiny AIMA sy ny CACRR Antsui. Ho fanamorana ny asa indrindra ahafahana manao tatitra ara-potoana dia notolorana fitaovana ahitao arakajy mirindra ireo mpiasan'ny fahasalamana any Ambositra nomena fiofanana tao anatin'ny 10 andro ihany koa izy ireo mba hafehezany ny asa atao amin'izany fitaovana vaovao izany. Vony miarina onja iary manantsoa voariny aina Rakoto Voateofila no mitatitra ny vaovao. Ny fiarovana sy fisorohana ny aretina mety teraka valana aretina dia ataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka lara-pahamehana ka ho fanatanterahana izany dia nomena fampitaovana tablet sy ny kojakoja miaraka aminy ny tobi-pahasalamana fototra atao amin'ny distrika Ambositra. Eo ihany koa ireo tobi-pahasalamana tsy miankina ary ny hopitaly atao anatin'ny faritra Amorombany. Izany dia mba ahafahana manao tatitra ara-potoana ahafahan'ireo tompona andraikitra mandray ny fepetra fisorohana mialoha raha misy ny tranga. Misy karazana aretina 420 eo no anaovana an'izay ny tobi-pahasalamana eny zany hoe raha vao misy tranga mampiahiahy dia manao tatitra avy hatrany zany ny ananivony tobi-pahasalamana. Ny tena tompony hatramin'izay raha toa ka isam-bolana no manatitra tatitra ny any amin'ny CSB na isan-kerinandro no mandefa tatitra ny CSB fa amin'izao fahazahoana izao tablet zao zany dia raha misy efa misy ireo karazana aretina izay hoe raha vao mitranga dia eo no eo ihany amin'iny andro ihany dia afaka mandefa an'izay tatitra izay ny CSB tsirairay ary mahita avy hatrany ny ambaratonga rehetrarehetra hatrany amin'ny ministera foibe hatraty amin'ny région dia afaka manao an'ilay valibotana avy hatrany. Zany hoe tena fitaovana anankiray ahafahana manasara tanteraka zany an'izay fahasalamam-bahoaka izay ahafahana ito misoroka an'ireo valan'aretina fa zay eto dia entanina itsika vahoaka itsika ponina mba hanatona ny tobi-pahasalamana satria raha ataoko hoe misy aretina ka tsy manatona ny tobi-pahasalamana tsika dia mety tsy ho hitan'ny mpiasan'ny fahasalamana zay ka tsy afaka hanao tatitra avy hatrany izy fa raha manatona ny tobi-pahasalamana tsika fa misy tsy fahasalamana mazo tsika dia afaka mandray fanapahan-kevitra avy hatrany mandray andraikitra avy hatrany ny mpiasan'ny fahasalamana ny fotony ka hatrany ministera foibe mba ahafahana misoroka izay valan'aretina izay ahafahana ito manana vahoaka salama afaka hampandrosoa ny firenentsika. Avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miombona atoka aminy moa ireto fitaovana ireto narahina fampiofanana amin'ny fampiasana azy izany ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Anisany misitraka ireto fitaovana ireto ihany koa moa ny any amin'ny distrika 3 hafa mandrafitra ny faritra Morombany. Manomboka eto dia iresaka vaovao manodidina ny fanabeazana isika mitoy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ataon'ny Ministera ny fanabeazam-pirenena ka mpampianatra efa raikitra no nanaraka ilay fiofanana ampitaindavitra ao anatin'ilay tetikasa FADEP nandritra ny rotaona izay andrakitany CRFRP vita ny fiofanana ka notolorana mari-pahaizana ireo mpampianatra nanaraka izany tetikasa FADEP izany. Hanatsara ny fanabeazana ato Menabe ny fiofanana nandritra ny 2 taona izay nataon'ireo mpanabe miisa 470 mianadahy avy amin'ny ambaratonga voalohany amin'ireo Cisco 4 ato Menabe izay avy amin'ny CRFRP na ny formation à distance des enseignants du primaire eto Madagascar. Soltenan'ireo mpampianatra. Nisy ny fepetra noraisina tamin'ny fandraisana azy ireo. Cisco ny Morondava, Mahabo, Manja ary Belotsirbina no nahitana azy 470 mianadahy. Mpampianatra miisa 70 mianadahy anivon'ny sekoly fanabeazana fototra izay navita nanaraka fiofanana ampitaindavitra na ny FADEP nandritra ny rotaona tao amin'ny CRFP aty amin'ny district ny Mandratsara no ndrena voaka tamin'ny fomba ofisialy.
nandritra n'izao lanonana famoahana ireto mpampianatra na vita fiofanana izao no nandorana ny taratasy fanamarinana ny fahavitany fiofanana hita ny mpampianatra sy ny tompon'andraikitra ara-panjakana aty amin'ny distriktny Maritsara ny hamoahana ny lehibe ny fanontany fampianarana aty antoerana. Lahara-pameha ny fitondram-panjakana ny fanaovaozana hatrany ny anatsara ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara ka mpampianatra misy 120 indray no navoaka tamin'ny fomba ofisialy rehefa nahavita fiofanana ampitandavitra anatin'ny distrika sivy ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana tafiditra ao anatin'ny fandarana FADEP na formation à distance des enseignants du primaire vonina ny ampitany fahaizana noratoviny nandritra ny fiofanana izay nataon'izy ireo moa ho fanatsarana ny kalitao ny fanabeazana mba hipaka amin'ireo zaza malagasy tsy hakanavaka ireto mpanabe. Nisy ny fisaorana nentin'ireto tompon'andraikitra avy aty fotony amin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny fanaovaozana ka nahatotosa izao fampiofanana mpampianatra ho matianina izao. Mizara roa moa ny famoahana ny reto mpiofana nahitana ny andiany mionjo izay miisa 420 avy amin'ny ser FRP toliara voalohany sy ny andiany santatra miisa 720 avy amin'ny ser FRP Belembika. Any tombony atraikefa sy ny fahaiza-manao ho an'ireto mpampianatra amin'ny ambaratonga fototra na vita ny fiofanana ampitaindavitra nandritra ny roa taona ireto. Misa 120 izy ireo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ateto anivon'ny CRFRP na ny Centre Régional de Formation et de la Recherche Pédagogique eto Mahazangy ary nitolorana ny mari-pakasitrahana niaraka tamin'ireo mpampiofana sy ireo izay nahavita be teto amin'ny ivitoerana. Andiany voalohany izao navoaka izao ary misalitra ny anarana hoe santatra. Anisan'ireo sekolim-panjakana be mpianatra raha ao anatin'ny boriboritany fahenina ny ao amin'ny CEG Andranomena noho izany miteraka fahasahiranana teo amin'ireo mpanabe sy ireo mpampianatra ny tsy fampiny ny efitrano fianarana ka nahatonga ny solombavambahoaka ao anatin'izany distrika izany sy ny faritra Nalamanga nanampy azy ireo ka nanangana trano sekoly vaovao izay misy efitrano fianarana 10 vaovao notokanana sy natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly izany nanatrika izany na ofisialy ny trano sekoly vaovao izany mo Ikanto Ranay Vorson. Roa volana monja ny faharetany fanamboarana ity trano sekoly vaovao eto amin'ny CEG Andranomena ity. Manodidina ny 520 be izao ireo mpianatra eto ary anisan'ny nampitarainandreo mpanabe sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny tsy fahampian'ny salle de classe izay tsy nisy afa-tsy anankivalo. Namany olana ny sekoly izay ny solombavambahoaka ny boriboritany fahenina Razana Mandiby Sotately ary nanampy salle de classe misy 5. Ity sekoly ty raha teo izay manamarika ny fafolo taona nijoroany amin'ny taona 2024 ity. Dia rehefa tonga teto amin'ny toerana ity ny tenako dia ohatran'ny somary tsy milamina ihany ny saina satria raha ny enti-manandray aman-dreny dia kely sy bitika tokoa nefa ny zavatra tadiavina sy ilain'ny sekoly dia zavatra ngeza raha mihoatra ny zavatra ilaina dia izay no nahatonga ny tena nijery hoe aleo ho ampiana ao anatin'izay zavatra izay ny ezaky ny ray aman-dreny ny mpianatra tsara marihana fa ny tatombanindriana zany no saika nieritreretana zany hoe salle anankiroa ihany no kasaina natao fa ny tena moa zany tao anatin'izay no matokana andraikitra ary amin'ny maha hoe tena hoe ao anatin'ny fanabeazana ny tena lahara-pahamehana voalohany dia nanometanana ny sekoly ary somary maimaika ihany na natanterahana ny tetikasa satria andeha ny fanadina-mpanjakana betsaka ireo mpianatra izay sahirana manao tsy fantatra tsony hoe ohatrany ahoana ny fandaram-potoana fa indrindra ny tena nanosika anao an'izao fanampiana izao dia satria tsapako be zany ny avizanandreo mpampianatra satria lasa mitombo avoroeny avitelo eny zany ilay asany lasa ohatrany hoe kilasy anankiray raisina intelo ao anatin'ny ray andro mitovy ihany nefa ny zavatra ho ampianarina dia tena hoe nakasika ny fola izy dia natao izay hevitra rehetra dia isoran'Andriamanitra fa dia vita soamantsara mitetikasa ankehitriny ary ny fanampiana ihany koa ny tao amin'ny ambanindriana satria arak'ilay teneniko teo hoe kely dia kely no enti-manandray aman-dreny dia mbola misy ihany koa ny fanampiana tao anatin'izany tsakabato izany. Fombara hoe miditra amin'ny 7 mirava amin'ny 3 miditra amin'ny 7 mirava amin'ny 5 nanahirana tokoa zany ary rehefa tonga ny andro fahavaratra tena vao mahay manahirana ny fiatrihana ny atyaty ny fakanisana aty ampianarana satria
misy fotoana mipita lakana ny ankizy zao ny ankizy anana emploi du temps normal hoe min'izay zao izy afaka mianatra tontolo andro miditra amin'ny fito mirava amin'ny 12 ary miditra amin'ny ray mirava amin'ny 10. Anampy amin'ny fampitaovana izao efitra an-tsekoly izao ihany koa ny eo anivon'ny faritra Analamanga amin'ny alalan'ny fanomezana W. Raha ny tokony ho izy ny anjaranay eo anivon'ny faritra Analamanga dia ny resaka lycée no tena anaovanay tantsorika kanefa rehefa tonga tany amin'ny braonay Andriamatotale ny CEG Andranomena andro vitsy izay nampafantatra hoe vita tsara dia tsara ny efitrano tsekoly kanefa manana olana kely izahay amin'ny resaka fampitaovana amin'ny resaka W dia tsy misalasala zany izahay teo anivon'ny faritra Analamanga nanome an'izany W zany satria mbola nisy W rahateo teo anivon'ny faritra naizana zany ihany koa dia mbola nisy ihany koa ny fangatahana ny amin'ny hoe ny braon mpampianatra izay mbola tsy misy amin'ilay efitrano tsekoly vaovao dia araka norenesinareo tao anatin'ny kabary izay natao teo dia hoe hitondra n'izay fampitaovana ahafahan'ny fampianarana misotra tsakany sy andavany ahafahan'ireo mpianatra mianatra araka ny tokony ho izy zany izahay. Ho an'ny solombam-bahoaka ny boriboritany fahenina ny lafin'ny fanabeazana ny fahasalamana na ihany koa ny lafin'ny ara-tsosialy no anisan'ny laharam-pahamehana nampiasaina ny siady ho an'ny taona 2024 mbola hitohy ary mbola maro asa ho tanterahina amin'ity taona 2024 ity. Eo amin'izay fahazahoana fotodrafitrasa vaovao izay any dia vokatra tsara no andrasana amin'ny CEG Tomalaza any amin'ny zapiny Sambavy sisy koa ny lalangina ao anatin'ny fisitrahana efitrano tsekoly fanampiny vita ny fotodrafitrasa ka avy hatrany dia ny anaran'ireo mpianatra José Andrianarson. Mitaky vokatra tsara ny fotodrafitrasa tsara hoy ny lehibe ny fileovana Fianaratsoa raha nitokana ny efitrano fianarana vaovao teto amin'ny CEG Tomalaza Zapy Sambavy sisy koa ny lalangina izay tohana avy amin'ny teti-bola tantanin'ny solombavambahoaka na ny siady. Kosa izao fotodrafitrasa izay tokana androany izao dia noho ny ezaka fiarah-miasa avy ity fotony eo ny fefisy ny FRAM ny taleny sekoly sy ny fiarah-miasa eo ihany koa ny fokotany Akasondrano eo ny commune Sambavy ary eo ny district. Faly zahay fianakavian'le fampianarana eto Tomalaza nomeny fanjakana izao fotodrafitrasa izay sara dia sara tokoa ka dia mirarosoa ny mpianatra mba hitombo faindrena sy fahalalana ao anatin'izao efitrano izay ianarana izao. Misy efitra roa izy tia dia mahazaka mpianatra eo amin'ny 80 isany eo izao efitra izao ary ny tany fika anisany nanao efitra telo ihany koa ao ampovoany ao dia ny compétence sans frontière nanao efitra roa eria Simry dia raha ny mpianatra izay ho zakanyty fotodrafitrasa rehetrarehetra eto ity zany dia agny amin'ny 500 agny agny. Manodidina ny 100 hatrany ny vokatra BPC eto amin'ny CEG Tomalaza. Rehefa manomboka ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat sy ny BEP amin'izao fotoana izao arahantsika ny akon'izay vaovao izay tany amin'ny faritra. Eto amin'ny kianjany munisipaly Sergent Ambody Vonio no toerana anaovana fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat taom-panabeazana 2024 sy 2025 izay aritra herinandro. Amin'ny ankapobeny milamina fizotan'ny fanadinana baccalauréat ara-panatanjahantena izao raha tamin'ny andro voalohany sy faharoa ary isan'andro misy mpianatra sy tonga manao fanadinana. Zato isanjato ny tahapahatongavan'ireo mpianatra niatrika ny adina ara-panatanjahantena BEP na ny brevet d'études professionnelles ho an'ny kilasy taona fahatelo eo anivon'ny lycée technique et professionnel Ambalavao. 13 menada ireo mpiadina 17 amin'izy ireo ny CEC BTP na ny chef d'équipe de chantier ho an'ny spécialité bâtiment et travaux publics. 19 ireo manaraka ny sampampianarana comptable gestion. Ny course de vitesse sy ny saut à longueur no safidin'ireo mpiadina ho an'ny taranja samrery ankoatra ny hazakazaka 700 metatra ho an'ny vehivavy ary 10 metatra ho an'ny lehilahy. Ny baolina kitra no safidin'ireo mpiadina ho an'ny taranja iombonana. Samy nandray nyandraiky ny ireo voakasika tamin'ny fanatanterana ny fanadinana.
tonga manaramaso ny fanadinana ny avy amin'ny fitalevam-paritry ny fampianarana teknika sy fanofanana rakasa ato Matsiatrambony ka nitondra ireo tsara ho fantatra ho an'ny mpianatra taoriana ny fahavitany gym BEP manoloana ny ho firosoana amin'ireo fanadinam-panjakana efanesy hatreny ireto mpianatra taona fahatelo ireto. Tanjona ny hananana mpianatra mahafehy ny fianarany sy ny spesialite misy azy mba hitondra vokatsoa amin'ny ho avy ny sehatra asa misy azy aoriana ny fahazoan'ny diplôme. Toerana telo no efa vita ny fikambanana nofy androy fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny fanadinam-panjakana. Ny sitraka izany fanentanana izany ihany koa ny faritra Diana Yannick Pierre. Mbola tsy vonona ny sary mahakasika an'izay tontolon'ny ady amin'ny kolikoly tany amin'ny faritra Diana izay izay tanterahan'ny fikambanana nofy androy fa izao kosa isika dia hanaraka ireo famindram-pitantanana teo amin'ireo mpiasa mpanjakana ambony voatendry antsoroka ny andraikitra eny anivon'ireo vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Teto amin'ny efitrano malalaky ny faritra androy no nanatanterahana ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale-paritry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ka ny tale vaovao Andriamatoa Soafilira Angelico Gildas indray no voatendry tantana io fitalevam-paritra ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro io izay nandimby an'Andriamatoa Lambo tale teo aloha. Nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ity tale vaovao ity no nisaoran'ny fitondram-panjakana izay nametraka fitokisana taminy ka nanendry azy ho tonga amin'izao toerana izao. Ary koa nisaoran'ny tale teo aloha no ny asa vitany ary nanambarany fa vonona izy ny anohy ireo ezaka rehetra izay efa vita hanohy sy hanatsara ny asa. Tao anatin'izay ihany koa no nangatahan'ny tolo-tanana tamin'ireo mpiara-miasa aminy ary nilazany fa misokatra ho an'ny ankolafo-kely rehetra ny miasa ny amin'ny fampandrosoana izao fitalevam-paritra izay tantanany izao. Nizotra tampiralena tanteraka moa izao lanonana izao izay notariany Andriamatoa Prefeny Ambovombe ireo manam-pahefanaisan-tsokajiny olo manan-kaja izay nanatrika teo ary ny fianakaviana manontolo. Andriamatoa Adakalina Solo no voatendro lehibe ny faritra Vonjimaika eto amin'ny faritra Boeny. Totosan'ny marainan'ny zoma fa avalin'ny volana May ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny sekretera jeneralin'ny faritra izay notrony ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Prince Gaskar. Nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ny ministry dia nambarany fa ilaina ny fiara-miasa ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy mba hampandroso ny faritra. Tsy vitako izao samirery ny fampandrosoana fa vitantsika miaraka hoy ny nambarany lehibe ny faritra mpisolo toerana vaovao hampipaka ny fampandrosoana eny anivy ny distrika rehetra no tanjana hoy hatrany izy. Fa ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny famindram-pitantanana nisy teo amin'ny ben'ny tanàna ka Andriamatoa Dolsaingy no hitantana Vonjimaika ny komina Ambonivohitra Mahajanga tampiralaina tanteraka no nanaovana ny lanonana famindram-pitantanana. Ireo lanonana roa sosiny ireo dia samy notrony ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Prince Gaskar avokoa niaraka tamin'ny filoha lefitry ny antenne mera-pirenena Afakandro Christian izay nitarihiny lehibe ny filehovana eto Mahajanga niaraka tamin'ireo olo-mpanjakana sivily sy miaramila eto Mahajanga. Anatsara sy hitondra ainga avao ho an'ny fampianarana aty amin'ny faritra vonona iara-iasa amin'ny mpanabe sy ny mpandraharaha ary anohy ny asa napetraky ny tale-paritra ny fanabeazam-pirenena teo aloha ireo no vina napetraky ny tale-paritra ny fanabeazam-pirenena vaovao voatendry eto Bongolava Andriamatoa Razafindrakoto Maharavo Pierre nandritra ny famindram-pitantanana teto amin'ny Birao Andiraina Bongolava Tsirono Mandidy. Adidy lehibe ny takina amin'ny tale-paritra vaovao ka vonona ny ministera anohana sy iara-iasa hoy ny tale-kabinetra ministera fanabeazam-pirenena ary nisaotra ny asa vitany teo aloha izy no nitsodrano ny tale-paritra vaovao ihany koa. Maro toerana amin'ny ankapobeny ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eo anivon'ny faritra Diana anisan'izany ny vary. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny tompona andraikitra ny varotra sy ny fanjifana any an-toerana nanara-maso ny vidiny entana no nahafantarana izany teo ihany koa ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa Eugénie Rasoanirina. Tsy misy entana azo amidy eny an-tsena raha tsy mahazo ny certificat de consommabilité sy ny fahafana manokana amin'izegny na ny hoe autorisation de mise en commercialisation avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ireo mpanjaraha.
ho anaty anivo ny faritsaadiana manokana dia hahitana fanamarian-toerana avokoa amin'ny ankapobeny ny vidiny entana izay alain'ny amin'ny toerana andavanandro noho ny ireo ezaka ataon'ireo ekipa avy amin'ny fitalevam-paritsy ny varotra sy ny fanjifana aty an-toerana izay midina ifotony mitety ireo mpamongatsy mpantsinjara eny an-tsena manaramaso ny vidiny entana sy ny kalitao ary mandray ny fanapahan-kevitra ho an'izay tsy manara-dalàna momba an'ireo fitaovam-pandanjana. Ny entana izay ho an'ireo mpivarotra obligation tompoko ny fametahana vidiny entana mba tsy hamitaka ny mpanjifatsika anatin'izay tsara ny fantatra alohan'ny vidy zavatra dia fantatra fa ohatrina ny vidiny ara-drany ary sakafo ara-pahasalamana. Ny sakafo tompoko tsy apetrapetraka eny rehetrarehetra reny ary tsy atao sakafo tsy mirakotro amiditsika na hanomasaka io na sakafo ataontsika hoe sakafo manta raha ohatra ka mbola misy fomba fahatsika miaro amin'ilay izy mba ho ara-pahasalamana dia tokony atao izay. Voamarina fa mahampy eo agnatin'ny fanjavaroe ny tahirimbary aty anivo ny faritsaadiana sy 1000 taona ny rue de Lix izay nafarina avy any ivelany raha toa ka 1000 taona kosa ny Vargasy. Nanamafy ny fanentanana ho an'ireo mpanjara ny talem-paritsy ny varotra sy ny fanjifana aty anivo ny faritsaadiana ny tokony hanatanteran'izy ireo ny déclaration des stocks misy ao aminy mba ahafahana manome toky ny vahoaka amin'ny fisian'ny entam-barotra tsy misy fagnararaotana ary ara-pahasalamana. Ijanona ny ataolana irany isika efa voninao ilay vaovao mahakasika ny fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny fanadinam-panjakana izay tanterahany fikambanana Nofy Androy tany amin'ny faritra Diana. Yannick Pierre. Ho fampihenana ny hosoka sy ny kolikoly misy eo amin'ny tontolon'ny fanadinam-panjakana ny fikambanana Nofy Androy dia nanatanteraka dinika iombonana na ny conférence débat ho fanentanana ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana ireo manam-pahefana ary ny fiarahamonina ny mahazava-dehibe ny etika sy ny fahintsiana eo anivon'ny tontolon'ny fampianarana izay mila fandraisana andraikitra iombonana avy amin'ny tsirairay. Amin'ity volana avril sy mety zahay nikarakara conférence mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izay atao amin'ny fanadinam-panjakana izay hita moa zany fa toerana anankitelo zao nandehananay fa efatra amin'izao ny aty Fort Dauphin dia misy ireo izay tena mijoro vavolombelona fa misy tokoa izy io. Ny tanjonay ato amin'ny Nofy Androy dia mba hampihenana izany kolikoly amin'ny fanadinam-panjakana izany hoe ny mpianatra tsirairay zany tokony ho afaka noho ny fahamendrehana fa tsy afaka satria nividianana BPC na bac na ihany koa hoe nagalataka tany amin'ny examen izay nataony. Ny targetranay amin'ity conférence ity dia hoe ia ty handimbe maray amankerony mianatsy mba hahay fa tsy mianatsy mba hoafa mpanadinagny avao. Fikambanana ny forona avy amin'ny faritra Androy ny Nofy Androy tany amin'ny taona 2024 ka efa mahery ny 700 eo ny mpikambana ankehitriny. Ny aiky tsy fanarahan-dalàna ireo mpitatitra ny tanety any amin'ny distrika ny Vohipeno rehefa nampanatsony ny tompona andraikitra ny fitaterana faritra Fidivonany noho izany indrindra dia ho ampiarina amin'izy ireo ny lalàna sy ny sazy ho an'ireo minimy OPF aoriana izao fifampiresahana izao. Ilarion Razavitsotra Tery Randrenasolo. Tanety ataon'ireo mpitatitra aty amin'ny distrika ny Vohipeno. Ao ny manao taingombe, ao ihany koa ny mameno ivelany toby fiansonana na voaraitaraina avy amin'ireo mpandeha ny eo anivo ny fitalevam-paritra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro faritra Fitivonany ka namory avy hatrany ireo mpiansetra amin'izany. Dinika hanasarana ny fifamoivoizana isoroana ny loza mety hitranga. Ny fanaiky ny roantota fa haverina amin'ny ara-dalàna izany. Efa hatramin'izay moa zany dia efa nisy foana ny fampiarana ny lalàna fa namafisana zany ty fivoriana androany ity dia zay no tapaka tao tamin'ny antony fivoriana dia manomboka izao dia hoentitra ny eo anivon'ny direction amin'ny alalan'ny ministera ny fitaterana sy famantarana amin'ny toetrandro mba hampanara-dalàna ny rehetrarehetra
ho an'izay mbola miniany tsy manara-dalàna moa zany dia misy ny sazy sy ny lalàna izay mahakasika izany rehetrarehetra izany. Hampiarina avy hatrany ny tapaka nandritra ity dinika ity ary hisy ny fanaramaso eny fotony. Mahafapo zany le resaka fa ao koa mba ho tanteraka ny ho asika ny izy io masika mety fitandro finaminana avao ho asika mpitondra bajaj sy ho an'ny vahoaka koa dia mba ho voafesika dia nakasika ny tenenina teo. Mametraka mari-pamantarana avokoa ny mpitatitra rehetra mba hampiavaka azy ireo ary vonina ny eo anivon'ny mpitandro filaminana hanaramaso izay mety mioapefy. Lafomba-vao manodidina ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina no maranantsika ny fampalalam-bavao amin'izao atoandro izao anisan'ireo lalao ara-panatanjahantena ankafizin'ny firenena maro eran-tany sy bebity ny baolina lavalava na ny rugby ka miezaka mampianatra izany amin'ireo mpianatra ny mpampiofana matianina amin'izany. Anisan'ny nisitraka fampiofanana izany taranja izany ireo mpianatra ny sekoly teknika tany fandriana tanjona ny aizan'ny mpianatra izany sy ananganana seksiona taranja rugby any amin'ny distrikany fandriana Alain Rodricha Rakotor Malala. Fanatanjahantena lalaovin'olon-drotota mampiasa baolina mendrika lavalava ny baolina lavalava na ny rugby ka ny ampiditra ilay baolina any amin'ny faritra fiandrasan'ny ekipa mpifanandrana mba azahoana isa no tena tanjona. Olona 520 isaky ny ekipa no milalao an'ity taranja rugby A15 ity na ny baolina lavalava lalaovin'olona 520 ary azo entina amin'ny tanana ny baolina no azo takana amin'ny tongotra ihany koa mahazo mifanenjika sy mifampisakana ara-dalàna ny mpilalao. Ny baolina dia azo atsipy mandroso amin'ny tanana afaka miazakazaka mitondra baolina ny mpilalao no mahazo isa ihany koa ny ekipa rehefa mametraka baolina eo amin'ny faritra tsona hoe ese na mandaka baolina miditra ho anelailana ny tsatokazo. Niompana tamin'ny fampianarana fototra ny taranja baolina lavalava ny fampiofanana an-kianja nataony ny mpampiofana ny taranja baolina lavalava ato amin'ny faritra Moromania tamin'ny ireto mpianatra teto amin'ny sekoly teknika teto fandriana ireto. Mila miverina any amin'ny teknika de base tanteraka zany le rugby mba hahatsara azy ny ankizy any aoriana any dia izay zany ny isany antony fiofanana dia manarak'izay koa zany manofana ny reto tompona draikitra ny fampianarana fanatanjahantena eto mba azahoany manatsara bebe kokoa ny fampianarana ataony aoriana. Fahatelo fananganana indray ny club any lycée technique zay zany ny objectif prioritaire anay manomboka amin'ity taona ity. Mampatanjaka vatana no mampianatra fiara-miasa no sady mampivelatra faharetana sy herim-po ary mampianatra fanajana fitsipika sy fifanajana no tombotsoa azo amin'ny filalaovana ny taranja baolina lavalava araka ny nampitaina tamin'ny reto mpianatra teto an-trany. Sahala amin'le mitovy amin'ny football sy ny basket amin'ny sport collectif azy fa io ny sport tena mora ankalana noty indrindra raha mbola 5 eo amin'ny lafin'ny ara-teknika dia mbola tsy tafapetraka tsara ao anivon'ny sekoly raha vavy ireo taranja rugby ka hany ka manano satra fisafidianany ankizy azy ny fisian'ny rugby any anaty examen. Rehefa nisafidy le ankizy hoe anao rugby izy amin'ny baka EPS amin'ny épreuve amin'ny sport collectif dia okare ho ajaina ny safidin'le ankizy fa tsy ho afindranareo any amin'ny basket na football izy samy nampianarina an'io daholo ny mpampianatra fanatanjahantena teny amin'ny sekoly ka rehefa safidin'le ankizy le izy dia tsarao araka n'izay mba izy azy araka ny safidin'le ankizy. Hetaheta-ny mpampiofana sy ny mpampianatra baolina lavalava eto fandriana ny hanitarana ity taranja baolina lavalava ity sy hananganana ihany koa ny section ny taranja baolina lavalava eto an-toerana noho ny fankafizan'ny mpianatra ity taranja baolina lavalava ity. Nandateraka lanonana fanandra-tanasina ny fikambanana Fizami natao tetsan-drefany Amerika Sina ao amin'ny boriboritany Mbohidrazana izany lanonana izany ka tanjona ny fangataham-pitahiana ho an'ny mpikambana sy ho an'ny firenena Lalatina Jericho. Fomba nolovaina tamin'ny taolo ny fitsaboana amin'ny alalan'ny raokandro na ny fampiasana ravikazo izay mbola mitohy izany mandraka ankehitriny. Dia io aloha tena raokandro tena ireriavako amin'ny magasy anahy fa tena mahasitrana antsika satria vetivety eo ianao tsisy 10 minitra nanomezana an'ilay tambavy izay dia efa tonga dia afaka ilay izy ijoroako fa 10 belika fa satria tsy tonga moa izy fara tonga izy dia nanambara voany tevido talatalina tamin'ny 2 ambin'ny 10 izy ny tonga teto aminay dia niraisinay mpitiavana ny tena moa
sanatria tsy mampitovy azy ohatran'le ran'le sorona teo nivoaka tamin'ny ranorona tena kely dia tena kely ny haiko satria zany nandray azy voalohany zay vao niteny an'le ray aman-dreny tato hoe avy aloha za apio a fa enjakendra ny dikatra dia rehefa tonga teo izay a dia nilemana moa amin'reto ranomasina amin'ny doany reto ny lohany dia rehefa nilemana aloha dia arakaraka nandemana an'iny a vomeny tsinika be tena nitifitra be le izy dia avy eo nangalanay rokandro kely ataoko hoe satria tsy mampaninana amin'ny teninazy a nangalanay kely a romba le izy zany hoe misy moa fangarony fa le rokandro le izy a romba dia nikosikosehanay a 10 minitra ihany dia ohatrany tsy narary izy dia zay mahatonga anay hoe amin'reto rokandrotsika reto a tena sandratana le zava-maniry ary manentana ny rehetrarehetra mbo tsy andravaravana ikapakapandreo fa tena masitana antsika malagasy le izy. Natao hanasoa ny fiarahamonina ny mpitsabo nentim-paharazana tohitony noho ny fanomezam-pahasoavana noentin'Andriamanitra Andriananahary azy. BTB no tonga eto dia tsy mba mila hoe anina fa zay foin'le olona fa rehefa tafita kosa le olona fatany foana zay atao fa zay vola tolony ohatra dia raisina tanandreo fa vita kosa pitsabola ka afaka izy dia anjara kosana amin'ny mazanatrano tena mazava be ilay zanatrano manana asiny satria hipetrahan'ny fanahy an'ireo razam-be ireo fangataham-pitahina amin'ireo razana sy amin'Andriamanitra Andriananahary amin'ny zavatra rehetra satria tsika gasy tia mino an'Andriamanitra. Tafiditra amin'ny fanandratana ny asina sy ny fangataham-pitahina amin'Andriamanitra Andriananahary hampahomby izay rehetra atao ny fanaovana sorona ka miatomboka amin'ny kelindriny izany toy ny akoho amam-borona ary miafara amin'ny omby toy ny natao ny fikambanana teto Ambohidrazana. Tapitra ny vaovao an-tsary mankasitraka ny teknisiana sy ireo namana mponao gazety tany amin'ny faritra niara-ny sala tamin'ny fanatotosana fa indrindraindrindra mankasitraka anao tany an-tokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao izay natolotra teto tamin'ity sabotsy 7 Mey 2024 ity farany herinandro zao ka dia mirary anao hiatrika izany farany herinandro finaritra izany tena kosa ametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tompoklasy tompoko vavy veloma tompoko.